tiku sambaca mitretrakakinao sakraiza tsarazangu fidiko yaradi aniku ajizao fitaraku yanao aminao kaibananitaku timanai asati tesunu mitatananiti. Eny tompoko miaravanao ndray amin'ity maraina zany efa atoandro efa presque amin'ny raisy amin'ny roalatsaka fa nety amin'ny tany misy anahy ty faly miaraka aminao androany fananiko atao amin'ny teny malagasy izy ty satria misy hafatra tiako ho fantatsika tsirairay avy tsy hoe ho fantatra tsy hoe zany mameny hafatra araka io hitanao eo ambony eo dia ny anjara koa ho anao iraka fotsiny aho fa tsy mpaminany no tsy pasteur amin'ny tsinitsinina fa iraka ahako tsy hoe amely anao na anao zavatra ohatran'izao sy ny karazany ny resadresantsika androany dia mifanaraka tsara amin'ny zavatra izay ao anatin'ny sekoly sabata momba ny koritianina voalohany sy koritianina faharoa fa somary nivoaka kely amin'ilay sujet ahako satria ilaitsika no manao ny asa eto ambony tany fa tsy tokony ho varimbariana. Ok, je suis vraiment désolé. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Je suis vraiment désolé. Je ferai en malgache. Aujourd'hui, notre podcast de chaque jour, je vais parler un peu d'une mission que je dois, qu'une mission que je suis qu'un simple un messager et je ne suis pas un prophète ni un pasteur, mais je suis vraiment désolé parce que il n'y en a pas de secret, il n'y a pas de secret en moi, mais juste pour vous dire que j'ai quelque chose à partager à mes compatriotes. Ok, allez faire. Ndraratsika zany alohatsika aloha hivavaka alohan'ny anombohan'ity zavatra ity satria hiaraka amin'Andriamanitra tsika alohan'ny zany misy afatra kely mba tsy hoe zany manao ny afatra fa mba fahafantarako anazy iraka ako araka mivolazako anao apetraka eo an-tananao mandrakariva Jehovah Ray Masina sy tsara indrindra ny zavatra sy ny asa rehetra zay tianao ampitahina amin'ny hafa mangataka famelan-keloka aminao ary mangataka fahasoavana avy aminao mangataka fitiavana avy aminao mangataka famindrapo avy aminao amin'ny zavatra rehetra zay ataonay feno ny herin'ny fanahinao zay aza velanao anderery arofo zay amin'ny zavatra rehetra lalana zay alenay satria anao fanampanantenanay fa misy mpiaro izahay ary ny lalana rehetra zay irahanay aminao dia ianao no hitatana azy apetraka eo apetana Jesosy izany vavaka izany. Amen. Andao ny fototra ara baiboly iorenan'ny iraka atao amin'ny kolotsaina samihafa zay no zavatra hitondrako an'ity zavatra ty misy fanontaniana lehibe zay tiako apetraka aminao inona no andininy voalohany indrindra tonga ao an-tsainao amin'ny mahampanaradian'i Jesosy Kristy atsika rehefa miresaka momba ny iraka na ny fanatratrarana izao tontolo izao isika. Mino aho fa ny zavatra nolazain'i Jesosy talohany nandaozany ity tontolo iainantsika ity amin'izao fotoana izao no saintsika tsirairay avy ankehitriny dia araka ny voalazan'ny baiboly eo komandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo ary io ndry izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao zay hitantsika ao amin'ny Matio 7:20 ka hatramin'ny 20. Somary resadresaka kely ny namako any Saint Jean any ako fandalipinoana zany hoe le tia maninona ary ty somary ohatran'ny maty ny mialatsiny mafana le andro tsy mahazo ny kamerako angamba mety mialatsiny aminareo fa tsy mahazo ny kamerako nefa miresaka miaraka amin'ny kamera mafana be le andro dia mety tsy tatiny angamba le lasy mety miaiova kamera angamba ako iova kamera mba hitanareo anazy fa ohatrany tsy dia tatiko loatra ilay tsy misy kamera tsy fantatro na
mandeha na tsy mandeha ny caméra rehefa miresaka aminareo ohatran'izao ahako fa andraso le hoe hojerevako kely le izy a. Tena tsy mahita ninina mihitsy ny ahako a, mety averiko kely angamba le izy satria tsy mandeha mihitsy am'le mafana be le andro aty a, de tsy mandeha mihitsy ny ndraso jerevantsika kely non tena tsisy caméra mihitsy ny aho au fait tsisy caméra mihitsy ny aho averiko angamba le izy a ho iova caméra ako a fa tsy mandeha ty caméra ampiasaiko androany ty inona ny antony tsy azoko tsy mandeha mihitsy an'le dala au fait donc iova caméra tsika de ho averintsika hatramin'ny voalohany le izy miala tsiny tompoko.